Azafady isaorantsika an'Andriamanitra moa zany nahazo filoham-pirenena vaovao ny Malagasy. Ny fahitako azy dia mahafinaritra. Tsisy olona tonga ho azy eo amin'ny toerana eo raha tsy Andriamanitra no mametraka azy. Na mety amin'ny saiko na tsy mety amin'ny saiko dia matoa naperak'Andriamanitra eo ny olona iray dia mahasoa zay ary mahatsara na ny firenena na ny fiainantsika. Dia isaoran'Andriamanitra fa na iza lany teo dia avy amin'ny tompo foana zay ary mahatsara zavatra daholo zay. Amin'izao vanim-potoana iainan'izao tokoa moa zany be da be tokoa ny kristianina, na maromaro kokoa be da be ny fiangonana no misokatra. Nefa ny zavatra misy tokoa ny firenena, misy fotoana mitotongana. Za aloha mino fa anomboka eto ny firenena tena ho tafarana. Mba finoko zay. Ny mahatonga ny firenena mitotongana dia tsy fiangonana, fa ny mahatonga ny firenena mitotongana dia ny tsy fananana azy, ny kolikoly, ny amamona, ny zava-mahadomelona, ny faharatsiana, ny fijangajangana, ny fampirafesana. Zany mahatonga ny fiainan'ny olona potika ary mahatonga ny firenena potika. Ny halatra behivavy, ny halatra fangalarana ny harem-pirenena, zany mahatonga ny firenena mitotongana. Fa ny fiangonana tsy manapotika firenena, fa ny ataon'ny fiangonana dia manala ny olona amin'ireo zavatra manapotika ireo. Fa saingy ny zava-misy fotsiny dia tsy vita indray andro ny fanalana ny olona ao anatin'ny adalana sy ny fahotan'izay tsy vita indray andro. Fa miezaka ny fiangonana, miezaka mitory mba hialana zany zavatra rehetrarehetra. Fa tsy ny fiangonana na ny fitoriana filazana tsara no mampahatra firenena, fa ny adalan'ny olona sy ny faharatsiana io manapotika ny firenena, ny fahotana no manapotika firenena. Fa ny mpitoroteny dia miezaka manala ny olona ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny vaon'ny oloko dia miezaka arak'izay tratra mihitsy ary manao zay farahery ny amin'ny izay azo atao mihitsy, ny amin'ny famonjena ny fanan'ny olona, ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Misaotra an'Andriamanitra fa mba mitombo ny olona zay vonjena ary mihitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Hatrany ivelany ihany dia izahana ny hoe anapariana izay fitoriana ny filazantsara izay amin'ny alalan'ny trano fivavahana. Fiangonana tena manao asa sosialy be mihitsy, tena manao asa sosialy ny fanomezana ny sahirana, fanampiana ny mahantra, fizarana sakafo. Na ny école aza ny fiangonana zao nanangana école tsy dia hoe itedavam-bola be loatra, fa tena école tena ny fiangonana aza ny manampy. Fa saingy ao am-pony hoe atao zay atafitanan'ireo ankizy ireo tanora ireo, tedavina ny hevitra atafitanan'ireo rehetrarehetra ireo. Izay no asa sosialy tena ny fiangonana tokony manao asa sosialy mihitsy. Ny mpianatra zany manomboka amin'ny classe de 6e hatramin'ny seconde misy 900 latsaka kely ny mpianatra ato. Fa tsy fantatra hoe firy ny classe 6e tsy haiko loatra, fa amin'ny 900 latsaka eo zao no mpianatra ato. Amin'ny herintaona raha sinam-pon'Andriamanitra dia izy classe primaire, dia izy koa hatrany amin'ny classe famarana. Fa amin'ity aloha dia hoe izay no tratra ny classe de 6e hatramin'ny seconde. Natokana ho an'ny ato amin'ny vaon'olon-kandro io sa ny fianarana amin'ny école dia na ny silamo na mpivavaka na tsy mpivavaka na kristianina na mpanombo sampy dia afaka mianatra ty daholo, satria ny fianarana dia tsy hakanavaka na inana ino. Ny fanompo-tsampy dia ireo karazana fanompo nataon'ny olona kanefa tsy manompo an'Andriamanitra. Rehefa tsy manompo an'Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany izy, tsy mivavaka amin'Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany sy Jesosy Kristy tompo, fa mivavaka amina zavakafa ankoatran'Andriamanitra, dia zay no endrika atao hoe fanompo-tsampy. Na inona endrika izay dia fanompo-tsampy zay eo anatin'ny Baiboly.